Ny zavatra entin'ny fanjakana aloha dia amin'ny alalana aloha amin'ny fametrahana zany a ny karazany texte réglementaire zany afahandreo zany a misehatra tsara amin'io zavatra io manara-dalàna manaraka ny kalitao izay takiny tsena raha malala moa le agribusiness ny famokarana zany mba ahafana mitodika mitsena zay zany tena izy dia amin'ny alalany fampiasana fitaovana ngezabe ka ny mpandraraha zany mitondra reny zavatra reny a dia eo am'izay zany ny fanjakana mieritreritra hoe inona zany tokony azo ampinareo am'izay famokarana zay dia fanjakana koa zany mitaka am'zareo mampiasa le mpiompy manodidina am'le toerana zay anaovandreo zany ny famokarana amin'ny ankapobeny ka zay zany anisany votoasin'izao atelier zao zany ametrana zay lamina zay lamina zay hoe tokony miara-miasa amin'ny mpiompy amin'ny alalany fanaovana zany karazany convention na fiara-miasa miaraka amin'ny zareo mpiompy reny misy afany zany mamongotra bebe kokoa zay moa ny tanjona dia izareo mpandraraha zany manampy amin'ny ara fitaovana amin'ny intrant rehetrarehetra zay ilain'ny mpiompy dia rehefa avy eo am'izay zany amin'ny alalana convention no fanaraka rehefa misy le vokatra zay zany amin'ny ankapobeny ny karazany hoe fampiresana zany amin'ny zay misehatra amin'ny fiompiana amin'ny resaka fampiroboroboana ny fiompiana ny omby efa natomboka io satria efa misy mpandraraha efa misehatra an'io any voemaro zao efa nanomboana an'io misy orinasa anankiray zany mikarakara an'io efa natomboka io dia manamafy fotsiny zany ny sisa atao zao hoe miantso lese izareo mpandraraha zany mba hiditra amin'io satria asadinonareo fa anatin'ny PEM ny le anisany secteur clé ny agribusiness ka efa nomboka izy io efa nisy natao indrindraindrindra moa amin'ny fiompiana koa efa nisy fiompiana omby efa manomboka izy atsela fa manamafy fotsiny zany ny ataony zao amporisika zany ny mpandraraha zany mba hiditra amin'ny agribusiness